Mikorotana amin'ny fiainan'ny malagasy vokatry ny azakazaka andavanandro ndroso tamvalandresaka hanampitondraina ny lohahevitra hoe science de la méditation araka izany ry zareo anivon'ny fikambanana AGEAC tamin'ny andron'ny omaly moa no nanatanterahana izany falandresaka ho an'ny mpanao gazety izany. Tato-baovao Lova Ramanatsoa Mamrasoanay. Misy tsy fahampiana ny fiainan'ny malagasy vokatry ny fiatrehana ny azakazaka andavanandro. Nitondra fanazavana mikasika izay tokoa ny AGEAC Madagascar na ny Association Gnostique d'études anthropologiques et culturelles omaly tetsy amin'ny ivitoerana CMDLAC etsy Analakely nandritra ny valandresaka nampitondrainy lohahevitra hoe science de la méditation. Tsika zany amin'ny fiainantsika andavanandro matetika zany variana sy na hoe préoccupé ngamba ilazana izy amin'ny asa sy ny fitadiavam-bola sy ny problème na souci izay iainantsika andavanandro ka adinotsika fa ny zavatra iainantsika amin'ity tontolo fizika izay iainantsika ity zany eto amboniny tany, ny zavatra rehetra mitranga eto izay iainantsika zany miankina amin'ny état psychologique na hoe ny toe-tsainantsika ao anatiny mivoaka ivelany amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka zay no anisan'ny fidianana ty thème ny science de la méditation satria amin'ny alalany science ny méditation no ahitantsika ny fototra izay miafina amin'ny problème misy iainantsika andavanandro. Maimaimpony ty valandresaka ty izay naompana tamin'ny science, ny psychologie, ny zavakanto ary ny ara-kolotsaina ihany koa. Ny fampitona teny amin'ny CMDLAC avokoa ireo rehetra liana amin'ny resaka science de la méditation omaly na mpianatra izany na mpiasa na olon-tsotra ihany koa.